ilay mpananatra, ilay fanahy ny fahamarinana. Zany no anasako anao amin'izao famarana antsika ity herinandro fiarahana izao. Miarabantsika tsiraray avy tafahoana sy afaka mamarana ity herinandrontsika ity. Ny tompany hombanao mandrakariva, hombanao sy ny ankonanao izy. Andeha hivavaka isika raha anomboka izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, apetraka eo ampitananao izao fotoana izao. Mitahianay ary ao koa tsapanay ny fanatrehanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Andeha sokafantsika ary ny voalaza amin'ny Jaona 20 ka ny 9:20. Teny efa nalaza tatsika nandritra ny herinandro. Hoy izy hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay ny ray amin'ny anarako. Izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zava-dehibe ny fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa mantsy no antsoina ihany koa hoe fanahy ny fahamarinana. Lazaina hoe mpananatra izy, mampiorina sy miazona ny fahamarinana no asany. Ny fanahy masina zany no miazona ireo fampianarana rehetra, ireo dindinika efa niainantsika na ny lasa rehetra. Mitoetra ao am-po amin'ny mahafanahy ny fahamarinana ny fanahy masina. Tsy misy fiadanana, tsy misy fampiononana raha tsy eo ny fanahy masina sy ny fahamarinana. Ry mpiara-mianatra namana isany, zava-dehibe no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Fantatsika tsara fa nanimba ny fiainan'ny taranak'olombelona no tarehiny teo amin'ny fahadisoana, no tarehy Satana teo amin'ny fahadisoana ny taranak'olombelona, ary dia simba tanteraka ny toetra mampanahy. Fa saingy kosa noho ny asan'ny fanahy masina dia afaka miverina amin'ny laoniny ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahy ny fahamarinana izay miasa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra no mahatonga antsika tsiraray avy ho tafaray indray amin'i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana isany, nandritra ny herinandro dia niresaka ny amin'ny Andriamanitra telo izay iraisika. Ary ny zava-dehibe farany resantsika dia ny asa ny fanahy masina. Koa zao ny voalaza ny Paoly ao amin'ny bokin'ny Galatiana 5 ka ny 9:20. Zao ny voalaza ilay teny. Galatiana 5 ka ny 9:20 dia hoy izy hoe fa hoy izao mandehana araka ny fanahy. Misy antso ho aho sy ho anao. Ary mpiara-midinika amiko mandehana araka ny fanahy. Izao ny voalaza ny Paoly ao amin'ny Galatiana 5:20. Fa ny vokatry ny fanahy, zany hoe ilay fanahy andehanantsika, dia hoy izy hoe fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Iriko zany mba ho hita eo aminao sy ny ankonanao mandritra izao herinandro izao. Mandritra ity tontolo andro ity dia mba iriko mba ho eo aminao izany vokatry ny fanahy, hita eo aminao ny vokatry ny asa ilay Andriamanitra fanahy masina izany eo amin'ny fiainanao. Dia ny tompony ombanao ka dia ilay fiainana mandrakizay eo amin'i Jesosy, ilay fahamarinanao amin'i Jesosy, ilay fiainanao amin'i Jesosy dia ho tehiriziny ny fanahy masina ho anao sy ny ankohonanao ane izany. Dia mirary soa ho anao, mirary ny fitahian'ny tompo, ny fiadanan'ny tompo ane ho anao ka dia hibanjina an'ilay Jesosy, ilay lalana sy fahamarinana ho antsika isan'andro ane isika. Ny tompo ane ombanao dia mirary soa ho anao izahay. Ka dia amaranantsika azy dia andehantsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indray izay ny an-danitro, izany lohahevitra tsotra fohy izany no irinay kosa mba hampitoerinao aty anatinay.
Ka raha hiatrika ny tontolo andro izahay dia ko mba ho tontolo andro hiasany fanahinao masina momba anay. Aza mafony mahasaraka anay dia mba ho hita taratriny aminay ny vokatry ny fitiavana, vokatry ny fanahy masina dia ny fitiavana ny voalohany indrindra momba anay ny ianao. Anara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.